Manatanteraka fitokonana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpandraharaha eny anivon'ny anjerimanontolo eny antony izay fitokonana izay moa ny tsy mbola naraisana izy ireo ny karamany tamin'ity volana Novambra ity. Mbola rotsy rakotondrainy sy mamra Samuel hatrany mitondra ny akon'izay. Efa fany 4 izao ireo mpandraharaha eny amin'ny anjerimanontolo no nisy ny fitokonana izay nitanteran'izy ireo teny an-toerana. Olana mahakasika ny karama hatrany no nahatonga izany fitokonan'izy ireo izany. Ny karama volana Novambra ary koa ny volana Desambra araka izany no takian'izy ireo. Ny zavatra mivaingana aloha dia izao vidika tsembohany ity. Misy olona ny serviavanay zany na mpampianatra teto na mpandraharaha teto na mpianatra teto zany na ny service ho andreo zay. Ny vidin'izay asa nataona izay tsy azonay ary takiana foana isam-bolana izao. Ny vokany zany dia izao hikatso tanteraka ity machine administrative eto amin'ny université ity kanefa fampianarana ambony ity tokony fantatry ny rehetra ary indrindrindrindra zana-bahoaka ny mianatra mandra-pivoaka ny karamanay mois de novembre sy mandra-pahasuré hitanay mihitsy hoe misy lelavolo andoavana ny karamanay décembre. Vokatra izay fitokonan'ny mpandraharaha izay hatrany moa dia nahato ny fizarana ny vatsim-pianarana. Tonga niona tamin'izy ireo ihany koa ny filohan'ny université Akatso ary nilaza fa efa misy nietsaka izay ataon'ny université manokana ny amin'ny fanampiana ny mpandraharaha. Mitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetra moa ny mpandraharaha eny amin'ny anjerimanontolo ka isaky ny 20 volana eo izy ireo no tokony handray ny karamany. Miisa 700 eo amin'izao ireo mpandraharaha izay tsy mbola nahazo izany karamany izany.